Rabanao ny tokantrano indray manaraka ny météo amin'izao fotoana izao raha ny sary azo tamin'ny zanabolana tamin'ity an'ity mbola somary mahazovana aloha ny orana tandrivindraona météo kotroka raha ny hoan'ny avoatany amin'ity androany ity tobanana mikisaka any amin'ny ilany andrefana sy ny atitany atsimon'ny nosy kosa izay manomboka any amin'ny alarobia anoany miverina ny oram-baratra eto amin'ny avoatany any amin'ny farany herinandro raha ny vinavina hatrany ary mety somary manatomby izay rotsakoran'izay raha ho an'ny afatra analamanga any amin'ny afaritry vadivavy miandry an'izay orana tandrivindraona météo kotroka izay ihany koa ho an'ny ilany atsinanany nosy amin'ny farany herinandro ny maripana tsy dia misy ny fivana goavana andrasana aloha zany amin'ny ankapobeny ankoatrany any amin'ny tendrony atsimon'ny nosy satria dia mafana tanteraka aloha ny andro atao anatin'ny 420 ora ho avy indrindra any amin'ny tendrony atsimon'ny Madagasikara izay mety misy tonga hatrany amin'ny 70 degré celsius ho an'ny atitan'ny faritry androya sy ny any amin'ny faritra atsimo andrefana. Tsy misy kosa ny fiforonana rivo-doza mananontany na manodidina ny ranomasimbe izay misy any Madagasikara. Izay ny mahakasika ny fa toy izao ny toetry ny androsika ho an'ny rapiso vao maraina dia andraona ny andro any amin'ny tapany avaratry ny nosy ny atitan'ny Madagasikara indrindra ho an'ny avoatany izay mety mbola hoaraina orana tandrivindraona mety hoaray kotroka ho an'ny faritry boeny sy ny morotsiraky ny faritry Sofia ny ambiny moa zany dia anjakany masoandro raha ny toetry ny andro ho an'ny rapiso tolakandro mbola isy ny orana tandrivindraona mety hoaray kotroka ho an'ny faritry bongolava ny ilany rehefa ny faritry tasy vakinakaratra moromania matsiatra ambony sy ny faritry orombe ary ny faritra androy sy anosy ny atany faritra atsimo andrefana mitohy ihany koa izay oran'izay ho an'ny faritry melaky sy ny faritry menabe ho an'ny faritry Sofia sy ny any amin'ny faritry diana kosa dia misy ny tandrivindraona mety hoaray kotroka ihany indraindray ny ambiny moa dia maina ny andro raha ny maripana avo vinavina amin'izay androny rapitso izay araky ny efa natsidika teo dia mety ho tafiakatra hatrany amin'ny 70 degré celsius ny maripana any amin'ny tapany atsimon'ny Madagasikara indrindra ny atitan'ny faritra androya sy ny faritra atsimo andrefana ny ambiny kosa indray indrindra ho an'ny avoatany dia 30 ka hatramin'ny 30 degré celsius izay somary mitovitovy ihany koa any amin'ny morotsiraka atsinanany nosy ny ambiny manodidina ny 30 ka hatramin'ny 30 celsius ny maripana vovinavina. Ny toetry ny androsika ho an'ny alarobia mitohy hatrany ny orana any amin'ny faritry melaky bongolava ny faritry menabe ny faritra atsimo andrefana ny faritra androy anosy ary ny ilany andrefana amin'ny avoatany mitohy ihany koa izay oran'izay manakaiky ny fisarany faritry Sofia sy ny faritry diana ny ambiny dia maina trandro raha ny maripana vovinavina dia manodidina ny 30 degré celsius ny mafana indrindra tatsika any amin'ny tendrony atsimony nosy hatrany ho an'ny atitan'ny faritra androy izay somary midina zany raha mitaha amin'ny androny talata ho an'ny avoatany kosa indray raiky amin'ny 30 ka hatramin'ny 30 degré celsius ary raiky amin'ny 30 ka hatramin'ny 20 degré celsius ho an'ny morotsiraka atsinanany nosy ny any amin'ny ilany andrefana manodidina ny 30 ka hatramin'ny 40 degré celsius torak'izay koa ny any amin'ny tendrony avaratry Madagasikara izay mahatratra any amin'ny 30 degré celsius ny maripana vovinavina amaranantsika ny météo amin'ity an'ity ho an'ny androny alakamisy mbola mitohy hatrany ny orana any amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara ary efa somary mitatra ho an'ny faritry matsiatra ambony any faritra moromania sy orombe iray manontolo izay orana tandrivindraona météo kotroka izay miandry an'izay ihany koa ny any amin'ny faritra atsimo atsinanana ary ny any amin'ny tapany avaratra ny Madagasikara dia mitohy ihany koa ny orana ho an'ny faritry Sofia sy ny any amin'ny faritry diana izay mety mitatra ihany koa ho an'ny atitan'ny faritry sava ny ambiny dia mbola mijanona ho maina aloha amin'ny ankapobeny raha ny maripana vovinavina amin'izay androny alakamisy izay midina hatrany aloha izay maripana izay ho an'ny tapany atsimon'ny Madagasikara satria dia manodidina ny 30 ka hatramin'ny 70 degré celsius fa misy fiakarana kosa zany ho an'ny tendrony avaratry Madagasikara izay manodidina ny 70 degré celsius hitantsika ny atsiranana izay ho an'ny atitan'ny Madagasikara kosa indray dia 30 ka hatramin'ny 30 degré celsius ny maripana vovinavina amin'izay androny alakamisy izay ny mety ho tamin'ity an'ity ary rapiso indray fitoera manaraka veloma.